Lasanao I Madagasikara, Jesosio, Hoazinao ny tanindrazana, Jesosio, lasanao I Madagasikara. Fiadanane fifoaza mpanantanteraka larana faharoa amby telopolo. Efa tamin'ny taona 2010 dia efa nisy ny fanambarana amin'ny dikany manokana ny dikany hoe Madagasikara, izay tonga ny fotoana moatikan'izany ny dikany litera M zao ohatra dia ny hoe malaza araka ny asana apôstôly toko faefatra dia fahenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Voalohany zany dia zao hoe amoa tena amo isika kristiana. Ny faharoa dia ny litera A hoe avotra araka ny Isaia toko avana 20:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no lazain'i Jehovah mpanavotra anao dia ny ray masin'Israely, izao Jehovah Andriamanitra ao no nampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Zany hoe anavotra antsika manokana ilay Andriamanitra mpanavotra. Ary ny fahatelo dia zay midika hoe dera zay toerana manokana notsika araka ny Isaia toko 40:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo izay midina any amin'ny ranomasina sy ny ao amin'ny rehetra dia ianareo nosy sy ny mponina ao aminy samy mirafram-baovao an'i Jehovah dia fiderana azy hatrany amin'ny farany tany. Nosy dia efa natokana dera anamora ny fifoazam-panahy izany. Mbola itoy ndotsika ino fiadanane. Lebe Jehovah meska buterainde, nianatangeriani no meska kalazainde. Lebe Jehovah meska buterainde, nianatangeriani no meska kalazainde. Jesosio, lasanao I Madagasikara, Jesosio, hoazinao ny tanindrazana,